ahoana marina vaolana ve ny manova ministra misy fomba fiteny hoe mikatso ny fitantanana ny raharam-pirenena izany hoe sady tsy mandroso no tsy miemotra raha ny zava-misy eto Madagasikara nefa dia tsy hoe mikatso fa tsy voafehy ary miemotra mihitsy aza ny firenena miazakazaka mankany amin'ny gisitra amin'ireo firenena rehetra eran-tany isika iaraha miaina ny fahantrana lalina mahazo ny tokantrano tsirairay tsy voafehy ny fanjakana mihitsy ny fiakaran'ny vidim-piainana nona ny ankamaroany ny malagasy ny kere any atsimo moa tsy misy vahaolana manjaka ny tsy fandriam-pahalemana potika daholo ireo lalam-pirenena ary vefanambola velona ny vahoaka malagasy inona no anton'izany tsy manana vina ary tsy manana programa mazava hitantanana ny firenena ny filoham-pirenena ary ilay IAM izay lazaina fa efa vonona tsy hita intsony hatramin'izao noho tsy fisian'izany programa mazava izany dia na ny filoha aza toa tsy fantany akory na mizotra makaiza ny firenena fa toa mandeha anjambany fotsiny ihany raha misy foana ny olana izay vao mikoropaka mitady vahaolana ny mpitondra tsy misy mihitsy ilay fahaiza-mitantana ny firenena sy ny fahaiza-mitantana ny krizy raha alaina ohatra amin'ny mpanamory fiaramanidina na ny pilote izany dia entina aloha ilay fiaramanidina kanefa tsy mbola vita akory ny plan de vol noho izany dia tsy fantatra hoe aiza ny aéroport tokony idinana satria tsy misy ny plan de vol ka mianjera ho azy eny no hiafarany izany no antony ilazany fa rehefa ny kapiteny no tsy mahafantatra izay ataony sy hitondrany ny firenena dia andresy ve ny ekipany ohatra kaiky amin'ilay tsy fahaiza-mitantany ity voalaza tamin'ny alahady ity raha mikasika ny fiakarany vidin-javatra eto moa amin'ny tormarika ny ministera sy ny tompona andraikitra rehetra voatanisako teo ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy mitondra vahaolana ametraka hoe zao ny tokony vidin'ny entana tokony ho atao raha miaino izany isika dia variana ihany satria efa volana vitsivitsy izay no samy nahatsapa ny rehetra fa miakatra ny vidim-piainana hitantaratra ihany koa fa tsy misy ilay fisorohana mialoha na fandraisana fanapahan-kevitra mialoha tapitra moa ilay 3 andro nomeny kanefa dia ny filazana hoe tapitra ny fepito-piasan'ny ministra rehetra no vaovao navoaka ny mpitondra ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra natao omaly fa 1 ny volana aogositra aza moa dia tsy misy filazana mihitsy fa nodinihina tao ny vahaolana izay nolazaina tamin'ny alahady teo profo ireo fa tsy misy vahaolana fa fampandriana adrisa no betsaka na fomba efa fanao ny filoha ny manao fampanantenana pokaty ka tsy mahagaga intsony izany ilay hoe mpitarika mihitsy no tsy mahafantatra izay hitondran'ny firenena dia ny ekipany no mahazo tsiny fa tsy mahay ka tsy maintsy soloina tsy tokony ho adino anefa fa efa nisy ane ireo fitadiavana manam-pahaizana na servo moa no nahalalany be sy ny maro azy tamin'izany ary ireo ministra ireo no ekipa no fantenany tamin'izany raha ny mpitarika no tsy mahafeno ireo fepetra rehetra tokony ananany eo amin'ny fitantanana firenena na ilay atao hoe qualification dia mihevitra ve isika fa raha hosoloina foana aza ny ministra dia izy fahatsarana azo antenaina tsy izay ihany no voalaza ny filoha fa nandroso vahaolana hafa izy arak'izao voalaza izao raha ohatra ka misy orinasa eto tsy mety manaraka an'izay vidiny fanararotan'izay dia anafatra sambo maromaro na 5 na 9 na 10 na 20 ny fitondrana malagasy hitsinjovana ny vahoaka malagasy eto dia malasa saina ihany izany vahaolana arosiny izany mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe mba efa ny fampidiniana tamin'ireo mpanolo-tsaina ara-toekarena ve izany momba ny hevitra anafatra sambo marobe izany raha izany tokoa no mitranga dia vao maika hitontongana sandam-bola ariary ary mbola tsy hitsahatra hiakatra ny vidim-piainana satria ny lanjany vola ariary mihitsy no efa ambany izany no antony ilazana fa ilay mpitarika mihitsy no tsy mahafantatra ny tokony hitondrany ny firenena ary tsy manana vahaolana mazava fa tovony sy tavanandro no betsaka miakatra ny vidinentana dia aleo no manafatra entana aingana ka asa moa natao hoe vary mora na atody mora na menaka mora indray ny anaran'izany rehefa tongeto raha atao amin'ny fomba fiteny ankehitriny dia mamono afotsiny ihany no ainy fa ny mahafototry ny olana to tsy fantany dia averina indray hoe ny ekipa ve no ilaina soloina rehefa ilay mpitarika mihitsy no tsy mahomby
na dia an'olo ministra isan'andro aza kanefa tsy mandeha amin'izay laony ny toromarika omena ireo ministra ireo dia anantena ve ny vahoaka malagasy fa ovaovah ny olana sy ny fahasairana na mianjady aminy tsy misy antenana intsony ity fitondrana ity raha izay vokatra 2 taona sy tapany izay ny tantanan'ny fitondrana izay no anaovana jeritodika ny tsapa dia miazakazaka miemotra ilay lazaina fa aloha masinina aingam-pandeha ka amonjy ny laharana farany amin'ireo firenena maneran-tany tena tsy mbola nisy oatra izany mihitsy tokoa nandritra ny 2 taona nazahoana ny fahaleovantena izay koa ho avela ho rendrika ary ve i Madagasikara sofa nisy ny mpanohitra mbola manome toky ary amerina indray ny fanantenana ho an'ny malagasy manana vahaolana mazava ny mpanohitra ary olona efa manana traikefa ny lehibe ny mpanohitra misy ireo vahaolana 40 atolotry ny mpanohitra anavotana ity firenena ity toy izao ireo vahaolana izay narafitra izy ireo izay ko rehefa niaran-dinika ny mpivory dia ny fanaiky fa tsy azo avela ho rendrika ny firenena ary dia mamoaka izao fehi-kevitra izao voalohany noho ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fanajana ny fianianana izay natao no milaza hoe anaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takina ny fialan'ny filohan'ny repoblika izany dia antoky ny fametrahana firenena tandalana faharoa ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandiniana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirantsika any amin'ny repoblika 5 fahatelo takina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka hosoloana mpikambana vaovao izy ireo izay ny mpitsara ny tokony hifidy azy araka ny traikefa ananany avy mba tena haleo tena izy ireo miaraka amin'izany ihany koa apetraka ny rafi-pitsarana tena mahaleo tena fahaefatra takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fanajana ny zon'ny tsirairay aneo hevitra malalaka sy hanao famorim-bahoaka sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra ny hainao manjery mpanjakana dia ny RNM sy ny TVM fahadimy averina amin'ny asany amin'ny fitandrona filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonany ny miaramila sy ireo mpitandro filaminana fa tsy atao fitaovana politika sy herim-pamoretana intsony fahaenina takina ny famoahana tsy misy atakandro ny gadra politika rehetra fahafito takina ny fanaovana laharam-pahamehana sosialim-bahoaka mba hanamaivanana ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy fahavalo takina ny anaovana laharam-pahamehana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ny orinasa malagasy madinika sy salatsalany zay tena manome asa haingana ny vahoaka atao laharam-pahamehana ny fanodinana ny akora misy eto atoerana fahasivy tsy maintsy ampitomboina ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozona na ny énergie renouvelable fahafolo atao laharam-pahamehana ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanarenana ny fotodrafitrasa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zezika sy masomboly azy ireo faharaiky 20 avaozona ny rafi-panabeazany eto amintsika ka tafiditra ao anatin'izany ny fananganana sekoly fanifanana amin'ny mpampianatra ary ny fampitaovana ny sekoly rehetra averina ny instruction civique any an-tsekoly faharoa 20 atsaraina ny lafiny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny tompo-pitsaboana rehetra mba hahafahana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny Covid-19 ny pesta ny tazomoka sy ny sisa fahatelo 20 amin'izao dia amin'ny Covid-19 izy dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholo be
na ny atao hoe vaccination de masse mba hahafahana miaro ny ain'ny malagasy rehetra ary anarenana aingana ny lafiny ara-toekarena. Fa 17 takina ny fanaovana audit ny famatsim-bola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2020. Fa 15 takina ny fanatsarana sy ny fanaovana ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola mpanjakana ka mafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sahampandraram-panjakana rehetra aty amin'ny Foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny commune rehetra. Ary fa 19 farany takina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisian'ny fampandrosoana mitovy isa-paritra na ny ataontsika hoe développement équitable. Mazava ny lalakombana sy tokony hitondrana ny firenena araka ireo vahaolana ireo. Mazava ihany koa fa ny tombontsom-bahoaka no ataon'ny mpanohitra lahara-pahamehana fa tsy izay mahafinaritra fotsiny akory. Ary ny tena zava-dehibe dia ny fototry ny olana no vahana fa tsy famonona afo fotsiny no atao. Fehiny dia izao, raha ny mpitarika no tsy manana ireo fepetra rehetra ilaina amina fitantanana firenena dia tsy misy azo antenaina ny hoavin'ny firenena na dia anao fanovana minisitra aza ny filoha. Vahaolana amin'ny vidim-piainana no andrasan'ny vahoaka kanefa dia ny fampitsarana ny minisitra amin'ny asany no fanapahan-kevitra nomena azy ireo. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe vahaolana ve ny fanovana minisitra? Fa ahoana marina? Ahoana marina?